mariarahantsika amin'ny RNM manerina nosy amin'ity alina ity hirahana manatotosa amin'ny télévision tsy miankina eto Antananarivo TV Plus Madagasikara izy ity ary anasana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mivantana amin'ny rapam-panjakana n'Ambohitsiroatra moa izay fandaharana izay marobe ny resaka manodidina ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao roa volana dia ho tonga ny datin'ny 4 Jolay izay voalaza fa voafaritra hanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena manahoana izay daty izay raikitra ihany satria azo antoka fa ho an'ny taniny namana mpanao gazety ny filoha Rajoelina daholo izany fanontaniana manitikitika antsika rehetra izany akoatran'izay ny communauté internationale dia taky ny fisitahany candidat telo Andry Rajoelina, Lalo Ravalomanana ary Didier Ratsiraka manahoana ny amin'izay manitikitika antsika rehetra ny amin'izany ary dia inotsika fa aza ombaliny avokoa amin'izao fandarana manokana raha tsika amin'ny TVM sy ny RNM manerana ny nosy izao ny mpamatsy vola moa indrindra ny communauté internationale antiako resany eto dia milaza ombenombeno fa tsy anaiky izay lany eo raha tsy mifanandrify amin'izay efa petra-kevitra nataony zareo izay ary dia akoatran'izay moa ny CES mbola resabe ihany koa tamin'ny 3 May teo dia ny hoe misy candidat tsy mahafeno fepetra nefa ny CES dia raha mahafantatra fa didy tsy azo ivalozana ny avoakany amin'ny didy mpitsarana azy azo antoka fa hametraha-panontaniana amin'ny filoha Rajoelina izay candidat amin'izao fifidianana izao izany rehetra izany akoatran'izay moa hitantsika tamin'ny herinandro ity ny fampiantsoana fionana nataon'ny FFM ny CIC na ny komity mpanaramaso ny fampiarana ny tondrozotra ary ny mpitandro ny filaminana ny candidat Rajoelina rery no nipotra ary ny candidat hafa dia mbola manizingizina fa ireo tsaka hofidiana ny ray hafa moa dia nilaza fa tsy afaka mandray raha nandehanana teny aminy amin'izay fionana izay dia hitantsika amin'izany fa mafampana zany raha eto iza nametra-pialana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'izay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao iza no hitondra rehefa avy eo ahoana ny lalàna mife an'izany rehetra izany akoatran'izay dia candidat maromaro ihany no pomba ny filoha Rajoelina vao resaka ihany koa ilay hoe misy 9 izay nandraisan'ny zareo tany ivelany tany CPS indrindrindrindra tamin'ny taona 2024 nandraisan'ny zareo fepetra mbola resabe ihany koa manodidina an'izay azo antoka fa metra-panontaniana amin'ny filoha Rajoelina daholo moa izany rehetra izany ny FFKM na dia tsy eno aza atao ao raha tsika nahita ny raha tsika nandre fa dia mitaky transition vaovao nisy ny nampiakapeo ny amin'ny tsekeny reny ary ny voany riva teo indray ary koa ny senita dia mbola nilaza fa tazonina ny datin'ny 4 Jolay raha nilaza ny avy amin'ny FFM sy ny CSC tamin'ny fampitam-baovao tamin'ny etoandro sy tamin'ny maraina mihitsy aza ny amin'ny ahemotra ray volana ny fifidianana raha ny fahitandro zazy dia tokony ho izay ny amin'izay fandehany raha izay aiza ho aiza izany rehetra izany azontsika antoka fa ho apetraka amin'ny filoha Rajoelina daholo izany rehetra izany ary inona ihany koa fahazahoana valiny mazava mba hampahazava ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao aiza ho aiza izany rehetra izany efa miomakomana moa ny teknisiana izay isaorana manokana ny DIT mampita mivantana ny sary sy ny feo amin'ny alalan'ny TVM sy ny RNM ary ny télévision tsy miankina eto Antananarivo TV Plus Madagasikara ny amin'izay fanatotosana ny fandarana izay vaovao farany moa fanarahantsika tamin'ny vaovao an-tsary ny Antsaratsimba zavy teo ihany Pierre Rajonarivelo tamina ministra Ndarambaina azy dia efa nametra-pialana amin'izay na ministra zay tamin'ny 3 ora tolakandro teo teny anivon'ny CES ary ny CES dia mbola miantso ihany koa ny amin'ny izay ametra-pialana dia efa misy mpandray an'izany ao Ambohidahy ny amin'ny prakdraran'izany CES izany efa vonimbonina ny eny Ambohitsiroatra eny moa fa raha vao tena hoe vonina tanteraka io ny tiana realy no anao an'izay resaka amin'ny filoha Rajoelina sady
candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia raisitsika avy etrany hitantsika arak'izany fa dia mafampana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ary atevitra be etsero ny amin'izany rehetra izany ka dia rehefa vonona ny eny Ambohitsiroatra dia ampitaitsika avy etrany ny sary sy ny feo satria amin'ny valora sasany alina katroka izao. Eny Ambohitsiroatra izay sambola miomakomana zany tsika fa de ndarahampirenena amin'ny akapobe mihitsy akoatran'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao de inotsika fa vao resaka ao daholo fianakaviam-be raisam-pirenena FFM CES ny zava-misy amin'ireo fametrapelan'ny candidat ny amin'ny hoe iza nitondra inona ny lalàna ifeny tany sy ny fanjakana avy eo tazomina ihany ve ny 4 jolay ny ansionita atao vao nanamafy amin'izany rehetra izany amin'izay tazonana ny 4 jolay izay anatanterana ny fifidianana ny filohan'ny senita Ramatoa Atala Beatrice moa de mbola en New York amin'izao fotoana izao tsy aivina ihany ny amin'izay rehetra izay satria tsara ho fantatra ihany fa dia ny tsy aivina ihany koa mitaky nisy tany candidat telo Andro Rajoelina Dideratsiraka Lalora Valomanana ny communauté internationale ary mametraka fepetra mihitsy ny amin'ny hoe efa misy zany ny menace amin'izay fampitsarana zany ny famatsim-bola amin'ny fifidianana zay raha toka tsy misitaka ireo candidat telo ireo de hitatsika arak'izany fa mifamaofao ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ny fianakaviam-be raisam-pirenena tamin'ny alalan'ireo masovony de ny famotoana tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ity andro any ity nisy ny zava-nitranga nanoeran'ny olona ireo fanapahan-kevitra ny amin'ny ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indrindra ny amin'ny voatotoina ireo olona ireo ny fiandrianam-pirenena malagasy satria dia milaza zany ny communauté internationale ny amin'ny famatsim-bola sy ny manodidina amin'izay ny amin'ny hoe atsahatra izay famatsim-bola izay ka de naneo ny heviny de olona ireo ary mitondra taratasy sy sora-bavety ateny amin'ny foiben'ny PNUD teny andraro efa naneo ny heviny mikasika izay moa gouvernemanta tamin'ny alalany Prime Ministre Jean Omer ary Berzika ary de nitohy tamin'ity andro any ity miaraka tamin'ireo maso vovahiny eto amintsika nitohy an'izany raharaha teny Akorindrano nitohy teny Andraro izany ankoatran'izay moa dia ireo candidat samihafa de mbola manohy ihany aloha lay fanehoana hevitra na de mbola azany hoe tsy fampelezan-kevitra fa fanehoana hevitra manodidina an'izany rehetra izany mitety faritra koatra ny famorina mpanao gazety de ny famorina olona any amin'ny faritra maro samihafa any milohany ny fampelezan-kevitra moa izany rehetra izany zay zany ny zava-misy aloha fa dia andrasatsika ny sary sy ny feo io avetsy amin'ny lapam-panjakana na Ambohitsiroatra anarahantsika izay resaka ifanaovana amin'ny filoha Andry Rajoelina izay ka dia miandry zany tsika ny amin'io fandarana manokana io satria dia zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainam-pirenena izany arahantsika izany ahitana ny hevitra ny filoha eo ny mahafiloha ny atetezamita azy eo ihany koa mazava ho azy ny maha-candidat azy amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany andrasantsika eo zahay ny sary sy ny feo avetsy Ambohitsiroatra fa raha ho an'ny te manokana sy ny TVM sy ny RNM de efa vonona tanteraka Ampifaliana tanteraka tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy amin'ny alalan'ny
télévizionna malagasy sy ny radio national malagasy ny radio pirenena amin'izao fandarana manokana anasantsika ny filohan'ny tetezamita andriamatoa Andry Rajoelina izao raha nandeha teny andalany teny nandritran'izay fotoana maromaro zay dia isan'ny fanontanian'ny olona ny hoe ahoana io ny tiana realy, ahoana ny fandehan'ny raharaham-pirenena, iza ny tokony asaina ao amin'ny fandaharana, iza ny tokony resaka mikasika an'izao toedra raharaham-pirenena izao dia navaliko ny olona matetika dia hoe ny filohan'ny tetezamita ihany ny afaka maly hoe inona ny zavatra tena mitranga marina eto amin'ny firenena ka amin'ity androany ity rehefa nalefatsika ny fanasana dia nanaiky izy ny resadresaka sy hitafatafa atao anatin'ity fandarana manokana ity ka dia miarabanao andriamatoa filoha miarabanao tompoko misaotra anao nanaiky nasainy izao fandarana manokana iarahan'ny TV Plus Madagasikara sy ny télévizionna malagasy sy ny radio pirenena izao miarabanao ontiana realy ary amin'ny fofeny fitiavana no itsidriako ihany koa ny isa-tokantrano amin'izao takarivo zao no iarabako ihany koa ny malagasy namana manerana ny nosy zay manaraka ity fandaharana ity zoan'ny vahoaka malagasy tokoa no mahafantatra ny marina ny lalana tokony ale manoloana an'izao azo lazaina hoe savorivory misy eto amin'ny firenena no ny toedrara maro samihafa sy ny tsangan-javatra rehetra misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy adintsika koa miarahaba ny teratany malagasy rehetra manerana n'izao tontolo izao izay manaraka nyity fandarana ity amin'ny alalan'ny internet arabaitsika manokana ny any Belgique sy ny any Haïti izay isan'ny voany teny hoe mba arabao manokana izay ao anatin'ny fandarana iarahana amin'ny filohan'ny tetezamita androany fanontaniako voalohany resaka ianao teo ny resaka savorovora iverenantsika eo ihany ny zavatra rehetra nitranga toy ny fanao anatin'ity resadresaka ity fa ny fanontaniako voalohany aminao dia izao raha miresaka savorovoro ve ianao andriamatoa filoha zay ny fanakianana be dehibe ataon'ny olona amin'izao fotoana izao mahatsapa an'izay fanakianan'ny olona izay ve ianao hoe ny firotsahana hofidiana no fototro izao safotofoto savorovoro eto amin'ny firenena izao satria talohan'ny nafantarana hoe ho candidat ianao talohan'ny voan'ny listre officialy navoakan'ny CES dia tao efa tamin'ny andalana izotra any amin'ny fifidianana sika vao nipotra ny anaranao dia nipotra izao savorivory rehetrarehetra izao Andry Rajoelina aloha voalohany indrindra dia olona mandamina fa tsy olona anankirotana fa raha verenana kely no hoe mahatonga ny toedrara ankehitriny dia tsara fantatritsika tsara fa nisy zavatra ny fanarahana teto amin'ny firenena ny fanarahana voalohany dia hoe nametraka ny tondrozotra isiany ny fiara-mitatana ahafahana miroso makany amin'ny fifidianana malalaka rehefa nandrena nakao anatin'ny fanatanterahana ny tondrozotra tsika dia betsaka ny zavatra nitranga sy ny seho hoe mba isiany ny fifidianana ao anatin'ny fotony sy tsy ao anatin'ny kirotana ihany koa nisy ny fifanarahana atao anatin'izany izay natao niaraka tamin'ny filoha teo aloha ny soniaviny fianakaviam-be raisam-pirenena zany hoe ny troika mikasika ny fodiny ny vadin'ny filoha teo aloha teto Madagasikara no hoe tsy tokony anao politika ny zavatra nitranga dia niandry tsara fantatra ary araka ny taneninao teo ontiana realy dia ekeko fa ny candidaturako no farany indrindra tamin'ireo candidat raiky amby efapolo zay ny ekeny ny CES ny antony dia zao tsy nanana eritreritra mihitsy no hoe andeha androtraka ho anisan'ireo hofidiana amin'ny filoham-pirenena satria efa nanome teny raha teo an'izay teo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny zavatra nitranga rehefa nandrotsaka ny dossieny ny vadin'ny filoha teo aloha dia tsy nisy fihetsika nanameloka na ny fetezany na tsy ny fetezany zany ny fianakaviam-be raisam-pirenena
ary tena magroary moa dia niteniteny ane dia ny hoe i dada ihany no neny ary programme ny dada ihany ny programme ny neny zany hoe raha ihany a ireo olona nilatsaka ireo zany niteny ihany a hoe tsy mety a izao fandehan-javatra sy fandehan-draharaha izao fa rehefa natsapa sy nafantatra fa hoekeny ny candidature n'ireo olona ireo zay tsy nisy mihitsy fanakianana tany amin'ny fianakaviana raisam-pirenena dia rehefa miverina avy any Roma dia nanapa-kevitra mba hisian'ny fitoviana sy ny fifandanjana eo amin'ny hery politique eto amin'ny firenena ny hoe androtsaka ihany koa ny dossier ahafahako mirotsaka amin'ny fifidianana. Ekenao zany fa hoe tsy tao anatin'ny fotoana tokony ho izy nandrotsahanao ny taratasy firotsahako fidiana. Dia ho azavaiko anao le izy mikasika an'izay. Voalohany aloha tiako marihana dia hoe tsy nanana eritreritra mihitsy aloha zany hoe andeha androtraka ny dossier fa zao amiko dia misy principe tokony ho arahana, principe d'équilibre na ny fifandanjana eo amin'ny zany fifanarahana politika atao eto amin'ny firenena zany. Rehefa mandefa ny dossier tany amin'ny CES dia tsy nampiantso mpanao gazety, tsy nitabataba ary tsy nanery ny CES fa io koa dia miteny hoe miteny moa ianao hoe tara ve ny dossier sa tsy tara, tsy ihany no resaka no mitoetra fa mbola tsy namoaka ny lisitra ny CES zany hoe mbola tsy namoaka ny didy no tonga ny dossierko ary nodonihana ny dossierko mafeny fepetra ny tenako ahafahana milatsaka sy mirotsaka anisan'ny vidiana eto amin'ny tanin'ny République Madagasikara. Ny dossier any sasany dia tena anticonstitutionnel satria ao anatin'ny constitution antsika na ny 3e République na ny 4e République dia milaza somatsara fa ireo zay irotsaka ho vidiana dia mila monina ny vata mipetraka eto physiquement izy ny fitenena an'izay ao anatin'ny constitution antsika eto Madagasikara. Tsy misy zany ady hevitra atao amin'izay ary zay fifandanjana izay no nandrasako satria raha samy nisorona daholo ny rehetra tsy niteny fa zao kosa za dia manaja ny lalàna, manaja ny valitenin'ny CES ary ny CES dia tsy misy recours afaka atao fa applicable amin'ny rehetrarehetra iny vao navoaka ny CES. Fa eto Omitina Réaly dia mamelana aloha hiteny an'ity satria ohatrany variana ihany rehefa manameloka ny fianakaviam-be raisam-pirenena satria izao rehefa mivoaka ny hoe retan'ny candidat ny candidat rehetra ny mahasamy malagasy ary maro ary ny candidat ny teny hoe tsy olana aminay fa ny démocratie dia olona iray feo iray vato iray ary zay maro anisany mandresy fa zao no tiako sarihana ny sainao Omitina Réaly ary ny vahoaka malagasy eto mantsy dia isika malagasy foana no menatsiny, isika malagasy foana no kapohana, isika malagasy foana no bedy fa atao akory moa fa tsika tsy manana ny fahefana koa hibedin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa ny zavatra misy dia ianao fantatro fa mahafantatra tsara an'ity fa mba tiako hazavaina ny vahoaka malagasy hoe ny CES ane talohan'ny namoahan'ny CES didy dia efa voateritery ny communauté internationale satria ny antony dia zao ary fantatry ny CES tsara hoe inona ny fanapa-kevitra tokony ho raisiny fantany tsara ny tokony ho raisiny ary zany iny hoe misy antony manokana ny raisany CES ny fanapa-kevitra. Zao ny zavatra mitranga tamin'ny 368e réunion an'ny CPS tamin'ny 22 avril 2013 dia mamela ianao amaky an'ity fa name recommandation de CPS dia milaza izy ny hoe CPS moa zany dia ny Conseil de paix et de sécurité eo anivon'ny vondrana afrikana eo anivon'ny vondrana afrikana dia nilaza izy ny hoe le CPS réaffirme la nécessité de considérer toutes les candidatures en exhortant
les institutions de Madagascar et les acteurs politiques malgaches de s'abstenir s'agissant du traitement de la question de recevabilité des candidats. Mbola misy toy ianao fa tiako azavaina kely amin'ny teny gasy ontina mamela ianao hiteny amin'izay hoe tsy tokony hitsabatsabaka na hiteny ny fitondrana amin'ireo fametrahana candidature ireo a fa tokony alalaka zany le fividianana atao. De zany izy izy de ny hoe dans l'esprit de la réconciliation nationale, de l'apaisement et de la promotion de la démocratie, toute action ou décision qui pourrait saper le processus électoral et empêcher une participation large des acteurs politiques aux prochaines élections. De milaza tsara ny CPS ato zany hoe tokony alalaka ny fividianana ary tokony tsy ho sakatsakanana ny rehetra andray anjara amin'izany fividianana zany. Mazava tsara ny tamin'ny 22 avril tamin'ny 3 mai no namoaka ny décision ny CES. Ary raha mamaky ny décision ny CES tsika dia ny hoe mba hisiny ny fitoniana dia nekenay daholy reto candidature reto. Ona ny fanontaniako dia zao ianao to tsy inona ny teny an'le hoe fa fantatro ny fanapahan-kevitra avoaka ny CES mikasika an'le taratasy firotsahako fidiana rehetra indrindra moa zany ny Ramatola Laura Valomanana ny tianao resahana. Ona raha ohatra ka afaka nanao pression na tery ihany ianao izay filohan'ny tetezamita tamin'ny CES tamin'ny nampidirana ny dossier anao zay efa tara tsy tao anatin'ny fepitaona hatramin'ny 27 ny volana aprily na ninona tsy tany amin'ny pression hafa ny natao hoe ongoto tao nen'izay tsy mahafeny ny fepetra noho ny hoe ampidiry koa ary ny anahy dia samy tsy manara-dalàna zay dia samy atao anatiny. Ontina réaly ny fitsarana dia maleo teny. Fa tsy maleo teny izy eto satria sady nanaiky ny pression an'ny communauté internationale no nanaiky ny enao. Ny mpitatana dia tsy anjaran'ny mpitatana mihitsy no manery ny mpitsara amin'izay didy ho avokany. Malalaka ny mpitatana ny fitsarana amin'izay didy avokany ny fitsarana. Za manokana mbola tsy niteny mihitsy amin'ny fitsarana hoe zao na zao ny didy tsy maintsy avoakanareo. Ny teny navokako tamin'ity dia nyzao tsy naharetsilitsofina aho ary satria efa tsinjoko io tery nataony ny fianakaviam-be raisam-pirenena io hoe ekeo daholy sa hoe raha ekena rompu anie zany natapaka le fifanarahana rehetrarehetra natao tany aloha zay no natonga anao hoe apetraka kokoa ny raha samy hoe sorona daholy ny rehetra tsy mampanina anazy zany ary tsy teny tsy tabataba zay ny tsy nakako mpanao gazety zay ny tsy nanovako fanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa nytoyany dia ity ontina réaly le fianakaviam-be raisam-pirenena ihany no mivadika ao anatin'le toromarika sy fandraisana fanapa-kevitra ataony satria de gaga ianao mahita indray ny communiqué amin'ny 376e réunion dia milaza indray ny CPS ny hoe ato anatin'ity zany dia mistipule izy no hoe les auteurs d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement ne peuvent participer aux élections organisées pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Dia miteny indray zany ry zareo hoe aza atao malalaka indray aloha le fividianana fa ireo le 109 le voalaza voasazy anisan'izany ny tenanay ny sazin'ny Union européenne Union africaine hoe tsisy afaka milatsaka daholo indray zany nareo rehetrarehetra ary mbola nampiny hoe nalany azy ianareo dia tsy hoekeny ny Union africaine sy ny SADC ny fahalanínareo dia manontany teny ianao hoe inona ihany ary zany dia davin'le communauté internationale nanaovana ny feuille de route dia ny hoe isiny atongavana any amin'ny fividianana isiny ny fividianana malalaka fa tiany ianany tena tsindriko voavoakany ny liste ny candidature isika samy malagasy ane dia mifanaraka ny candidat zanga moa rehefa mivoakany ny CES dia nanaiky atsy ny teny tsony tsy za mihitsy nandeha ny kritika ny candidature ny Ramatoa Zatsy na Andriamatoa Roa
tsisy ny fampiteny ny malagasy fa ny hoe nitakiny ny candidat sasany fotsiny de hoe jerevy ny anamboarana ny CES inona ny amafisana ny CES ka ny tiako hiaviana de zao areto amoa dia mampitandrina mihitsy amin'ny vahoaka malagasy satria tsy tiako ho latsaka ao anatin'ny velam-pandrika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fampizarazarana amin'ny alalan'ny fampedina ny vahoaka malagasy satria zao zavatra mitrango zao de tady tafiditra ao anatin'ny lositsika satria ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indray zany no mametraka olana amin'le consensus efa nydedavina hatramin'izay zay hitan'ny malagasy ankehitriny hita ao anatin'io candidature daholy ny tendance rehetra ny candidature rehetra ny anarana rehetra zay re ombenombeny nandritra ny fataona teto amin'ity firenena malagasy ity ka ny tena maranako anazy ny tiana de zao hoe misy indray ny sasany zany a no sarotiny alohan'ny tompony ianao miresaka ny hoe hitao daholo ny ankolafikery rehetra ny tendance rehetra ianao moa androany zany manana ataontsika hoe fotoana anazavana amin'ny vahoaka malagasy satria tsy haiko raha zay le fanontaniako tamin'ny voalohany teo hoe fantatrao ve ary tsapanao ve fa miantefany aminao daholo ny rihatra amin'izao fotoana zao satria ny akamaroan'ny olom-pirenena rehefa mijery ny fizotry ny raharaha-pirenena de enao ny fototry ny olana amin'izao fotoana zao ary nisan'ny tena nenjehan'ny olona anao de le hoe Andriamatoa Andry Rajoelina tsy mitana ny teniny lehilahy tsy mitana ny teniny mihitsy satria raha nilaza ianao fa tsy hirotsaka hofidiana de lasa nandrotsaka lasa mirotsaka ianao candidat ianao amin'izao fotoana zao ny olana de ianao raha miresaka hoe misy tendance rehetra ao anatiny ao ny manahirana ny olona de enao tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanao ny fanekena fa tsy hirotsaka de rehefa nirotsaka Ramatoa Lalao Ravalomanana de ambaranao hoe Ramatoa Lalao Ravalomanana mitovy amin'ny hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany nefa ny nanao fanekena tsy hilatsaka de Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy Ramatoa Lalao Ravalomanana ka ny fomba fijerin'ny olona raha nirotsaka ihany ianao ka maninona raha ekenao koa nirotsahany Andriamatoa Marc Ravalomanana mety mifandanjany ery amin'izay fotoana izay na raha nandefa ny Ramatoa vadiny izy de Ramatoa vadinao koa ny tokony nalefanao ohatra eo amin'le fifandanjana mihitsy zany amin'ny zavatra ny fanekena ny tiako ambara aloha amin'ny resaka politika de ny resaka politika dia tsy statika fa ny resaka politika dia en perpétuel mouvement miova foana io isan'andro isan'ora tsika isan'ora eto miresaka farapitso hafandray ny fisehoan-javatra ny tiako lazaina amin'izay de ny hoe sanatry ny vavaladiny lela tsy hoe Andry Rajoelina akory no tsy nitana ny teniny omeny fa amiko misy zavatra lehibe tokony ho ajana sy fifanajana rehetrarehetra ao anatin'ny fifanarahana politika de ny fifandanjana na ny équilibre zay lazaiko teo zay équilibre zay kosa raha manana ny rariny ianao tsy teny ianao hoe manana ny rariny dia hitana ny teniny omenao fa zay équilibre zay ane no de davina eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy eto amin'ny firenena ka tsy ho voateritery amin'izay zavatra zay ianao a fa tokony atsapatena n'izay ny zavatra rehetrarehetra ny zava-dehibe indrindra de ny hoe raha-pireneny ty ny hoavin'ny Madagasikara no resahana ny hoavin'ny vahoaka malagasy no hojerevana ka za kosa araka ny teniko ombeniombeny raha toka anavitra ny firenena ny filatsahako tsy tokony nisy anakanana any zay raha amodika ny firenena ny filatsahako de mazava ho azy fa lehilahy lehibe mahatsapatena mahafantatra ny zavatra tokony ho atao matoa no nametraka ny zavatra iny hoe zao ny zavatra vahaolana tokony misy a ny tsy filatsahako ary zany eny nangataka mihitsy hatramin'izay hoe aloha tsy milatsaka koa ny filoha teo aloha tany a Seychelles zay ny resaka an'izany fa noho tsy fifanajana an'izay ny fanekeny zay dia tsy voafatitra amin'izay intsony a zany a ontiana realy ao anatin'izao tsika mbola mifandinika mbola mijery satria mbola ho resahantsika eto hoe inona moa zany ny zavatra rehetrarehetra mitranga eo anao moa miteny hoe fa maninona tsy atao milatsaka ny filoha teo aloha natao nilatsaka ny vadiko aloha tsy tia politika ary za koa tsy androso anazy mihitsy amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny conviction hoe ho forceko fotsiny izy noho iza hoe noho ny fitiavako politika ohatra de ao atosiko ny vadiko andehanao politika tsy ao anatin'ny fisainako zany sady tsy ao anatin'ny fomba fieritreretiko
mikasika ny hoe tokony irosony filoha teo aloha irotsaka koa tsy anjara kokoa no manapaka an'izany tsy anjarako ny force anazy hoe anao koa tsy maintsy mirotsaka fa misy ravitra napetraka teto amin'ny firenena dia reo no nanapaka sy nandidy dia etotsika izao manoloana n'izay candidature izay raika amby efapolo no candidat ao anatin'ny fanapa-kevitra ny raisiny CES. Fanamariana ihany moa no iresahako an'izao ngabe ohatry ny afetsena ny zavatra be dehibe ataonareo nareo le mpitondra sy mpanao politika amin'izao ohatry ny manao kilalao an'ilay izy dia mifametsifetsy dia ozy hoe hatreto aloha zany mety hoe voanao Andriamatomary Karavalomanana satria raha fetsiko izy raha nalefany tao amin'ny CES atao koa zany ny dossier mety ho lany satria CES zany efa natao andaniny dossier rehetra ary eo indrindra ny fanontaniako hoe be dehibe zany amin'izao ny tsikera mikasika ny CES io na ianao arange zany manaiky hoe mystère tany mivondrona iraisam-pirenena nakany amin'ny CES nanekeny ny firotsako fidindra matoa Lalao Ravalomanana sy mifandraika amin'izay moa zany ny amiral Didier Ratsiraka ihany koa izay tsy nafeno an'le fepetra ny ianao koa tahaka an'izany tsy tao anatin'ny fepotona nekeny zany hoe le CES mihitsy zany zao nefa tsy atokisana kanefa io ny tsara ny fifidianana ho avy eo manaiky ny fijerin'ny olona amin'izao fotoana izao ve ianao hoe any amin'io aloha ny tokony hovahana voalohany tokony ho ravana mihitsy io CES io. Ianao moa toa ny teny antinarelo hoe fijerin'ny olona fijerin'ny vahoaka fa eto dia niteny hoe fa fijerin'ny vahoaka ny mpanao politika no manisy olana amin'izany fa ny akamaroan'ny olona na mipivarotra gazety na mipitarika posany na ny olon-tsotra ny olona te hifidy te handena amin'ny fifidianana ary ny demokrasia io dia hoe ny tenin'ny be sy ny maro na ny laniny be sy ny maro no raisina ao anatin'ny firenena iray ny zavatra misy ankehitriny dia tsy mety raha confisquena izay demokrasia izay zany hoe le fanalana ny candidature zany namany hoe confisquena le demokrasia hoe ahoana moa no anekena reto olona reto sarangan'olona reto mbola mitatra moa zany le izy io satria ao anatin'le 109 ane mbola misy folo dia iza zany sisa nilatsaka ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra alaiky velo ianao ny anasorana ny candidature anao zao no zavatra tiako holazaina aminao ny réaly nina dia principe d'équitabilité ao anatin'ny zavatra dedaviko na principe d'égalité ihany koa égalité na traitement ny takin'ny olona dia hoe ny fitoviana ao anatin'ny traitement ka za satria ankehitriny ane za dia manaiky fa atody miada mabato ihany isika malagasy voateritery isika malagasy satria ny fianakavian'be raisam-pirenena zany zao mibaiko hoe raha ohatra ka tsy milatsaka reto olona reto dia ho averinay ny fanampiana raha lany ny sarangan'olona ohatrany reto tsy azo fakatoavana tsy azo fakatoavana dia ahoana zany inona no tokony ho atao ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra ny zavatra ianao moa teo nyteny hoe ahoana moa zany no eritreritro amin'izay za dia zao samy tompona andraikitra ny rehetra eto anatrehan'ny tantara sy eto anatrehan'ny firenena na ny fianakaviam-be raisam-pirenena na izay milatsaka ny vahoaka no mitsara ka raisiko vavyolombelona ny vahoaka androany eto anatrehanao ontina réaly hoe za andro rajoelona za efa niteny ombenimbeny fa za dia tsy olana ho an'ny firenena fa vaolana androany ary vaolana koa arapitso zay no teneniko eto zany atao masony olona rehetrarehetra ny hoe za dia vonona ny isitona ny candidaturako raha toka misitonako ireo rehetra voalaza sy voasoratra fa tokony ianao an'izany izavy io zany hoe raha fianoko anao zany efa mihoatra n'le Ramatoa Lalao Ravalomanana sy amiral Didier Ratsiraka ianao zany hoe zay hoe voalaza fa nanonga-panjakana tamin'ny 2024 rehetra tsy za no ametraka an'izay fa asaitsika mamaly reny ny CPS izy moa tsy magaga anatsony fa mivadika foana io fa asaitsika mamaly reny CPS hoe ahoana koa zany mifandehan'ity zavatra ity satria mazava arabaky teny ary tsika rehetrarehetra samy mahay mamaky teny frantsay tsara daholy
mazava ny ty tenen'ny CPS ty mazava hoe iza ny olona ao anatin'ny 109 ary mazava hoe tsy hoekenako zareo ny reo olo reo raha olana ka za moa zany eto hoe tsy maintsy mitady vaolana tsika inary ny vaolana zay ny teneniko hoe voalohany indrindra misy rafitra be deabe teto amin'ny firenena napetraka mila mifandiniky tsika satria ho avin'ny Madagasikara koa no diniana ka zay no teneniko mikasika an'izay fahafahana hoe mahita vaolana voalohany zay aloha ontinariany zany hoe izay moa le ambaran'ny teny vahiny hoe nahita brèche ianao tamin'iny zavatra nambaran'ny CPS iny dia nidiranao le resaka hoe reo nanonga-panjakana dia eto aloha efa nanao fanamariana an'izay ihany atao anatin'ny fandaharako hoe misy fahamarinany ny teninao amin'izay lafin'izay hoe raha ireo nanonga-panjakana dia amin'ireo candidat reo be dia be ny niara-dita aminao raha nanonga-panjakana nareo dia niara nanonga-panjakana daholo raha minitra fotsiny aloha tsy manapaka anao fa mba tiako lazaina sainitsikely fotsiny tsy te tiako loatra le hoe nanonga-panjakana zay ny ambaran'ny CPS le famaky anazy moa eny fa hoe ireo zay nanova fitondrana tsy tamin'ny alalan'ny ara-dalàna tsy tamin'ny fomba demokratika zay zany le misy io mantsy hoe ahoana ny ary amin'ny firenena maro ane no ekeny fa ny eto Madagasikara tsy ekeny zareo vidiratsika isanao moa ny olana misy eratany rehefa avy eo raha toka sitraka ao mialatsina tsy hoe nanapaka anao fa mba tiako namarina fotsiny zay ho tiana fa ao anatin'izay nefa ny eto toerana ianao zay ny namoaka an'izay resaka hoe 109 le voasazon'ny vondrona afrikana fa raha ny eto toerana aloha misy an'ity taratasy ity androany nalefan'ny prime ministre ny avy ao amin'ny CSC ny avy amin'ny folo alinda ny avy amin'ny polisy ny avy amin'ny FFM nalefan'izy ireo tany amin'ny CES dia hoe mangataka ny isintomana ny CES niverenany tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny ozy izy tamin'ny namoahana tamin'ny telome ny listry ny candidat rehetra ary mangataka ny inona moa zany ny anesorana ny anaranareo telo le takiny ny vondrona iraisam-pirenena zany hoe atreto aloha mbola mitodika any aminareo telo foana ihany ny eritreretiny rehetra ho vahaolana nareo telo ary ty sarotra amin'ny manala anareo zao zany tsika hiampy be deabe za moa dia miteny foana amin'ny zavatra ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena io amaolana ve ny fisotomana na ny fanalana nyreo candidat ireo sa vo maika ampitombony olana eto amin'ny firenena za eto ohatrany misarika ny saitsika kely hoe inona ny mety hoe ampitombo olana izy inona ny mety ilazana hoe ampitombo olana ny fialanareo voalohany indrindra dia ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny teny foana hatramin'izay ny hoe fifidianana ekeniny rehetra ny fanalana an'ireo telo zay hafa ve ekeniny rehetra ve ny fifidianana tena fifidianana malalaka ve zany fantaniana no apetrako malalaka ve ny fifidianana raha ho tonga amin'izay tsika ilamina ve ny firenena raha tonga amin'izay tsika za tsy amin'ny valy ny ontinarialy fa fantaniana fotsiny no apetrako aminao sy amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo zay zany ny zavatra voalohany ny faharoa dia manamafy any ny aiko dia tsy ninona no lazainy amin'ny fitondrana tetezamita ary za dia niteny anito tamin'ny ona tamin'ny tompona ndraikitra ambony tany amin'ny firenena anankiray tany amin'ny secrétaire général ny Nations Unies ihany koa ny zavatra dia davinay malagasy dia ny fanomezan-tanana ny fanampiana amin'ny fikarakarana ny fividianana sy ny famahanany olana fa izahay dia tsy mila fitaovam-piadiana amahanany olana any amin'ny firenenay eto dia misitona ny sainao kely fotsiny ontina réaly zareo ny zavatra mitranga tany Mali ohatra nisy transition eto Mali napetraka ny président ny assemblée nationale
fa avy eo tonga dia nitafian'ny olona dia nitsoaka ny evacuena naratra mafy tany ivelany nitady prime ministre hafa nahita prime ministre fa afaka volana vitsivitsy dia tsy maintsy nametra-pelana inona ny zavatra mitranga tao maly raikitra ny ady an-trano hitanao nga manontany amin'ny avaratra imalia dia nisy a an'ireo toaraigy nipotehana ny fiangonana ny fampiady an-trano ary efa niakatra taty amin'ny kapitala mihitsy reo olona reo inona ny efa rano tsy maintsy tonga mihitsy nitafika frantsay zay vao miva mbola tsy miva amin'ny ankapobeany fa nisy ady fifamonoana fifanenjehana tao Mali nisy any koa ny tetezamita tany Côte d'Ivoire eto a dia misarika misy candidat ny fianakaviana iraisam-pirenena tao nalefa ny tetezamita tonga ny Nations Unies ohatra ny atao amintsika izao tonga ny Nations Unies nametraka zao tsy maintsy atao tiany tsy maintsy arahana tsy maintsy atao manara-penitra arak'izay tokony ho izy ny fifidianana 300 millions d'euros ny vola lany nanaovana ny fifidianana tao a Côte d'Ivoire zany hoe avodiny eny folo eny mihoatra ny vola lanina eto amintsika fa inona no valiny zay 3000 anisan'ny mort ny olona maty noho ny fifandonana zany hoe asa 100 000 zany euro isaky ny maty sa hoe raha hoe vola ivitanana kadavra kosa sarotsarotra ihany kosa no andraisana an'izany zavatra zany zavatra zany ny tiako isariana ary ny amaranako anazy io ny tiana dia izao tsy ekeko ny ampizarazarana ny malagasy tsy ekeko ny siny ny ady an-trano eto a Madagasikara fa ranako amin'ity ny teniko mikasika an'izay fierté ho an'ny mpitondro ho an'ny tenako ho an'ny mpitandro amin'ny filaminana hoe nandritra n'izay fotoana ny tatazana ny tetezamity zay nandritra ny efataona mahery dia tsy tafiditra tao amin'ny ady an-tranontsika ankehitriny manoloana an'izao a fitsabahana be loatra misy eto amin'ny firenena izao dia manà sy nikatsikatso politika ny rehetra dia manà ny hoe ho tafiditra amin'izany tsika fa zalo dia tsy anaiky ary anao ny ezaka rehetra amin'izay afaka ataoko mba tsy hatongavan'ny Madagasikara amin'izany toejavatra toy izany ka ianao eo maka ohatra ny Côte d'Ivoire eto te hanao fanamariana kely atsika zay nandefa fanontaniana misy fanontaniantsika miverimberina be a tsy ho anontaniako androany ntsony fa raha ohatra ka hoe te anontany an'izay tsika hoe inona ny valitenin'ny filohan'ny tetezamita mikasika amin'ny fanontaniana sasany rapetrakytsika dia afaka miverintsika tamin'ny fandaharana ny rahana taminy a hitantsika amin'ny YouTube zany tamin'ny 13 mars 2012 amby 2000 dia ny anankiray tamin'ny 9 febroary 2012 amby 2000 mba tsy iverenako any amina fanontaniana efa mipetraka fa ianao miresaka ny Côte d'Ivoire eo zay tianao raisina amin'le Côte d'Ivoire ny raisinao fa misy zavatra anankiray koa hitovizantsika amin'ny Côte d'Ivoire dia ny fihitaran'le tetezamita zay fiteniko moa teo alohany hoe tetezamitatra dia nanantena fa tsy resaka an'izay ntsony satria ho avy ny fifidianana kanjo ity mihoatra ny mbola manahirana be mieritreritra ho avy ve le fifidianana manoloana an'izao zavatra mitranga zao a ny zavatra tonga dia hitan'ny olom-pirenena dia hoe mbola te hanohy an'ity tetezamita ity indray Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita zany hoe enao mihitsy Andriamatoa filoha no eritreretin'ny olona fa tena manao an'izao savorovory miverina an'le mifanontaniako tany amin'ny voalohany a mba hitohizan'ny tetezamita zay efa taona mahery ary atsoatsy ianao afaka volana vitsivitsy dia efa ataontsika hoe ankalaza ny fa 5 taona anao teo amin'ny fitondrana nefa miverina foantsika amin'le hoe tsy tao anatina fifidianana no nahatongavanareo teo naresaka an'izay foana tsika isanao ny tiana realy ary aloha ngamba ny fantatrao fa raha narahana ihany ny teniko ary indrindra fa tsy nisy ny faneriterena be loatra dia fa ela ny tetezamita no vita zay aloha zany ny zavatra tiako lazaina aminao dia izao ianao moa miteny hoe ny olom-pirenena rehetra tsy za tsy mino
amin'ny fitantanana ny firenena anankiray a dia misy foana ny hoe mpanohatra na tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra anankiray raha ka ohatra ny tsika ohatra ny any États-Unis fa ny filoham-pirenena amerikanina ne tsy nivoaka amerikanina ray manontolo no tia azy 10 isanjato na 10 faravabetsa no tia azy fa ny azy misy fifidianana afatarana an'izay zany vonona hiatrika ny fifidianana fa ny tsika lazaina hoe raha ohatra efatra amin'ny elany taky ny fifidianana za milaza anao eto dia zavatra anankiroa ngamba ny tiako lazaina aminao ilazana an'izay hoe teteza mity zay tamin'ny farany taona alohan'ny farany taona 12 dia fantatro tsara jereo fa ianao mpijery an'le archive reny za dia niteny mihitsy hoe tokony asiana fividianana na dia iray aza farafaratsiny amin'ny farany taona 12 fa rehefa mivory ny senita sy ny expert Nations Unies zay tena tsy nahafaly anahy nisy fivoriana tena farak'izay enjana mihitsy ozy izy ny fitenena tato amotsikoatra dia nanapaka izy ireo hoe tsy possible zany fa amin'ny vahavalon'ny volana Mai no ataony fifidianana rehefa nanakaikikaiky ny daty ny fahavalon'ny volana Mai dia nanapa-kevitra indray ny senita sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa amin'ny 24 juillet indray no atao ny fividianana dia zany ve dia mahasamilaza ianao sy ny olom-pirenena vitsivitsy tsy atao hiteny hoe Andry Rajoelina no tompona andraikitra amin'izany matoa ny emotra na emotra ny fividianana nitaky fividianana tsy nanao na emotra ny fividianana tsy zany eny manemotra ny fividianana fa mitindray mitoraka tilo noho ianareo mba tsy tenenana hoe nao rery any Andriamatoa dia noho ianareo telo aloha zany zao no mahatonga ny fifidianana tsy fantatra na ho tanteraka na tsy ary ty misy an'ity taratasy ity mbola nalefan'ireo olona ireo ihany indray koa le niteneniko ny FFM sy ny CSC sy ny folo alin-dà tany amin'ny senita mangataka an'le hoe ray volana hoe ahemotra mangataka aloha ny anemorana iray volana ny fifidianana tonga dia amin'ny taniko ianao inona ny tianareo atongavana ny antony dia zao raha miteny hoe inona ny tianareo atongavana ohatra misy zavatra hafahafa Andriamatoa Filoha nitranga tamin'ity zavatra ity ianao aloha eo hidirantsika rehefa avy eo miteny foana ny vondrona iraisam-pirenena etsakila nisy an'le zavatra nitranga teny Korondrano tamin'ny alarobia le nisy any Sorabaventy zay anaovako fanamariana kely ngamba ny mialatsiny tia tenatenany ity hoe za isan'ny nanentsika ny Ramatoa Fatima Samora fa na izany ara misy zavatra miopefy tsy tokony ataontsika vahoaka malagasy fa nabeazana tsy inona ny hainao manjery hoe miteny karazany manompa olona loatra reny ngambany a tsy dia mety ary atao amin'ny Sorabaventy zavatra somary tsy dia mety any ary idirantsika rehefa avy eo fa miteny hoe nisy aniny dia nisy an'ity ianao ihany koa tao amin'ny Carleton rehefa natson'ireo le ankolafy anankitelo ireo dia niresaka an'izay le resaka ray volan'izay zany hoe fahitako azy efa misy resaka ifampiresahanareo ary sarotra ny ino tsy atao mbadika ty zavatra natao tao amin'ny Carleton ity ianao rehefa zohina daholo le resaka rehetrarehetra miseho indrindra hoe resaka hoe fanemorana ray volana io inona ny tianareo atongavana amin'le resaka fanemorana ray volana tiako famarena aminao aloha hoe mety le teneninao ty hoe raha fijery ny jojany zavatra dia hoe mety eo ambadika io ianao non dia za koa zany ny eo ambadiky ny sadaiky za daholo ny eo ambadiky zo zavatra rehetrarehetra zao fotsiny enany tiako lazaina ny hoe ny FFM dia rafitra ray napetraky ny tondrozotra ao anatin'ny article 25 ary ao anatin'ny article 25 dia ny hoe tokony hampin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena mihitsy ny fampihavanana ataon'io FFM io amin'izao tsika miteny zao zany raha ohatra ka nandray ny fanapa-kevitra ny FFM ny filoha alin-dà ny joro satria tandiminoza ny firenena dia za miteny hoe tsisy maharatsy an'izany mihitsy raha mifidedavana olana hoan'ny vaolana ho an'ny firenena io no efa niteneniko tamin'ny conférence de point de presse kely moa tamin'izany mivoaka tao hoe izahay ane nasaina nakany
Gaborone Santone etsetretretra tonga zay namaly natsonony ireo mpanilanelana namaly ka vao mainka ave ka malagasy tompona andraikitra eto amin'ny firenena amin'ny makandida anany natsony anao hoe tongava fa ahoana ny fahitanao an'ity olona telo moa zany natsyana fa za no ny fifanajana dia tonga namaly an'izany antso ny antsona anazy zany ary tao dia betsaka ny resaka natao tao momba ny fandripahalemana ahoana moa mikasika an'ity fividianana ity ilamina ve ny firenena efa milamina ve ny climat eto amintsika am'izao tsika miteny zao etsetretretra ka ny anahany hoe tsy hoe nytiako atongavana fa ny fanontaniana mipetraka de hoe ahoana marina moa zany ny efaran'le firenena inona moa zany ny sinyny fitoniana ary io ny teneniny ao anatin'ny forolandà hoe tandrovana tony anakandria maso ny tsy sinyny hotana meloa mandritra fa indrindra rehefa vita ny fividianana ona ianao miresaka hoe ianao ny tonga tao amin'le fiantson'ny FFM sy ny folo alindà dia nyresaka gaborone ianao sy ny sisa hoe nyantsony fa ny azo koa nge ny FFKM teny ivaty fa tsy tonga ianao e tonga ianao tamin'ny fanokafana fa noho ny tonga ny fotoana ny famaranana dia tsy tonga ianao dia ataon'ny olona koa hoe ko maninona ianao rehefa tsona tsy tonga dia izay koa ve andeha any mikarakara inareo afantsiana kely ngamba ny ontiana realy za dia manaja ny ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny firenena raha natsona teny a dia tonga tokoa tamin'ny fanokafana zany hoe fampihavanana no nyresahana teny dia tonga namaly ny antso a satria za dia olo ny fihavanana ary mandala koa ny fihavanana sy ny filaminana eto amin'ny firenena zay natonga ana teny misy antony manokana no tsy natonga ana andro alahady iny ngamba ny ratadidinao tsara ary ny fakominyomaliny any asabotsy a tany amin'ny faritany misy antony manokana no tsy natongavako teny tamin'ny famaranana fa nasaina de namaly ny antso de tonga ihany koa eto tsy diako kely satria ianao moa tao ny teny ihany koa no hoe manoloana an'izay ray aman-dreny ampanahy zay resaka ianao teo amin'ny ramatoa zay représentante ny Nations Unies eto amintsika fa za aloha somary gaga manaraka ny toedra ray eto amintsika zao ny antony ary za de mitovy hevitra aminao ihany koa raha nisy an'izany sora-bavety zany tany za aloha tsy nahita sady tsy tany ah hoe milaza mety hoe manana endrika mety hoe mety andratra ny sasany de ozy za hoe gaga satria nisy tompona andraikitra tonga de nanameloka miakatra amin'ny anao manjery de manameloka anotoejavatra oatra reny de gaga soratra amin'ny banderole ve no andeha anovana fanamelohana toy te any anatin'ny ainao manjery zany mijery sa hoe fa tamin'ireo ray aman-dreny ampanahy reo misy nanivaiva tamin'ny gazety tany amin'ny ainao manjery fa tao tsisy olona niakatra nanao point de presse hoe manameloka an'ireny satria efa mihoatra ny diplomatie ny zavatra ataon'ny olona eto amintsika tsy nanameloka isika malagasy zay zany teny hoe raha zavatra ohatran'izany banderole zany ve no atao resaka andaniana andro sy resaka ny gazety lavabe marina samy manana ny eritrery ny tsy azo eritreretina hoe karazana incident diplomatique mihitsy ve zavatra nitranga teny satria misy olona mpiara-miasa aminao akaiky eto Ambotsiroatra hitana ny didina teny ary koa eo man tsy mahatonga na amin'ny teny hoe sao de nareo tato Ambotsiroatra ihany nanao an'iny ny antony teo aloha Andriamatoa Andriamahazo zay hita tany a ary faharoa nietsika rehetra teto amin'ny firenena de nisina herim-pamoretana hatramin'ny 2024 tsy nekena ny famorim-bahoaka fa nahoana iny no manokana nekena mampiahy ihany rehetra hoe taizany général Richard Bomba tamin'iny fotoana iny zao aloha no teneniko anao a mifaninokevitra misy foana eran-tany ary resaka hoe banderole zany no asitsika polémika tokony ajanona any zany jerevina any amin'ny Maison Blanche any
enao angamba no mahita amin'ny CNN misy olona foana mitondra tena ndraindray ary masika noho ny reny mihitsy amin'ny filoam-pirenena frantsay amerikana masika no ireny raha ny teny ohatran'ireny ve no andeha ataontsika resaka lavabe iza zao ane lazaiko anao raha ny teny atao amiko za rehefa nisy namoaka fera-pary mihitsy hoe maty Andry Rajoelina dia hoy zao ary fanompahana mihitsy ny ao anatin'izany fera-pary zany tsy misy mikondamneny zany fa zay ny demokrasia eto amintsika matoa nisy an'ireny fihetsika ireny misy zavatra tsy zakan'le olona misy zavatra hevitra tian'le olona pitainao ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra reny teny moa hoe misy eto amintsika ne misy hetsika foana en magro presque isan'andro magro toerana privé akoron-drano angeka teny akalamanjany ahoana no afaka manao an'ireny le olona zay le hoe lasa misy zavatra deux poids deux mesures eto amin'ny firenena ka mahatonga ny olona mieritreritra hoe ianao ny ao ambadika matoa tsy nikitian'ireny olona ny ao ambadika aloha tsy zahy za de afaka mitenanao an'izay tsy za ny ao ambadika ary tsy za mihitsy ny andeha presika olona hoe manaova an'izao no manaova an'izao za hoa de olony fihavanana olony filaminana tsy za mihitsy fa mety misy olona tsy mazaka de amin'ny fomba hoana ny any ony satria mafy loatra le tery misoratsika an'Andriamanitra de tsy nisy zavatra potika ohatra ny betsaka ny fihetsiketsehana teto e misy ny mandoko tomobile misy ny mamaky pare-brise etsitsetretra fa nisoratsika an'Andriamanitra tamin'ny etsika rahiny zany dia lamma le fihetsiketsehana zay niseho sy nitranga tao anatin'iny fa iny ngamba ny hoajantsika eo ntina satria zao tsy izay no manaovantsika polémika ary eto moa zao de hoe mitady occasion foana ny rehetra ifamelezana tsy zany ntsony ny vahaolana eto amin'ny firenena aloha tsy ifampiandrikindry-toana ifamele fa aloha ny firaisakina no jerevana hoe ataontsika ahoana ty fireneny ity ataontsika ahoana ty fividianany ity ka eo indrindra ny vondrona resam-pirenena moa zany manao menasy izy mampitahotra dia tsy haintsony moa fa androan'indray ohatra nisy fiovan-kevitra indray amin'ny vondrona européanna dia tsy fantatra ntsony hoe ramatoa Atala Beatrice ve no mandray atendro ny resaka ny fampiresahana tany sa ny vondrona européanna no mivoaka miditra amin'ny fanapahan-keviny fa raha tamin'ny herinandro hoe hotapahany famatsim-bolany amin'ny fifidianana androan'indray dia hoe mbola tsy zay ny fanapahan-kevitra fa mbola fampitandremana fa tsy hay mety ho tonga amin'izay ihany ny zavatra mitranga dia izay indrindra ny anontaniako anao ianao teo nytenitsina hoe tsika ne atody miady am-bato amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny antony satria raha vao tsy mamy vola zany ry zareo dia tsy misy ny fifidianana zay ve zany ny zavatra hitranga eto raha ohatra ka tsy tonga ianao moa zany efa niteny teo hoe ozy ianao hoe za manaiky hiala tsy hanao inona tsy rotsaka isintona ny firotsako fidinao raha toka ampiarina tokoa zao raha tsy tonga any amin'izay ary tsika inona ny zavatra hitranga isy any ve ny fifidianana hitady vola manokana ve tsika zay ve le ray vola nangatahana amin'ny senita hoe anemorana ny fifidianana sa inona ny zavatra mety hitranga amin'izay ianao tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena manana valy teny ngamby ianao manoloana an'izay fanontaniana ngeza be apetraky ny olom-pirenena zay ny valiteny voalohany ngamba nikasika ny hoe ny fifidianana sy ny fanampiana za aloha dia somary gaga ihany koa satria misy omeko tsy meko ary io dia olana goavana io eto amintsika satria izao marina tokoa ane lazainao ontiana realy fa ny fanambarana tamin'ny herinandro dia hoe tapaka ny fanampiana avy any amin'ny Union européenne sy nisy firenena anankiray koa milazaina hoe misitona ny fanampiana fanambarana ofisialy zany zavatra any ary mivoaka tamin'ny Hainao Manjery tsy Andry Rajoelina eto mamorona fa tsika samy mahita an'izany tany amin'ny Hainao Manjery dia androany indray zany tapitapika eo dia hoe zao indray le izy inona ary ny tena marina zay ny le zavatra mitranga zao ny zavatra lazaiko anao marina amin'io ontiana realy enao efa matetika plazanyity no hoe izay candidat toana ny fianakaviam-be raisam-pirenena na miaro ny tombotsoany ianao no teny an'izany fa tsy za no
mahazovahana na olany filohan'ny firenena malagasy. Eto a manamarina an'izay analizinao zay androany. Za dia noho ny fiarovako ny tombotsoan'ny firenena malagasy amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany eto amintsika dia nahazahoako olana betsaka izany. Za tsy zany asany dénoncé, hitanao ngamba ny zavatra niseho tamin'ny fitrandrahana anankiray teto amin'ny firenena. Nahazahoako pression be zany, nahazahoako olana be zany, ary ankehitriny dia zay no mahazo anazy satria tereny i Andry Rajoelina ankehitriny hoe raha Andry Rajoelina no lasa filoham-pirenena, olany filoham-pirenena, ary fantatra ry zareo fa olany filoham-pirenena io Andry Rajoelina io raha toka mandeha amin'izao io fifidianana io. Noho izay anton'izay dia atao ny fomba rehetra anakanana ny tenako tsy latsaka ho fidiny. Tsara fantatry ny vahoaka malagasy ny zavatra maro, satria za tsy mamenatra ny tena an'izany. Za dia olona révolutionnaire, patriote, tia tanindrazana. Za dia miteny foana ny tanindrazana aloha, ny vahoaka zay vo hainao za. Za zay ny teneniko eo foana, ny teneniko hoe raha afaka mbola misakrifie ny tena koa, tsy siny miady an-trano, tsy siny mikorotana, fa mampalahelo fotsiny toyany rehefa avy eo, satria efa misy olona ao zany afaka atao karazana saribakoly manaiky miaro ny tombotsoa, dia asivy croix rouge ozy izy ny fitenenany sasany zay ny candidature ny Andry Rajoelina sy ny hafa sasasasany ihany koa. Ka ny fanavakavahana toy izany ny teneniko hoe lasa le confisquena mihitsy zany le fahafahan'ny vahoaka malagasy misafidy. Ary mampalahelo le izy fa zava-misy ary zoan'ny vahoaka malagasy no mahafantatra an'izany toedra raha misy eto amin'ny firenena izany. Firenena maro no tomponantoka ao anatin'ny fitrandrahana eto amin'ny firenena. Ny mahavariana amin'le langage ampiasainareo amin'izao fotoana izao a, nandritra n'izay efa taona izay zany dia ataoko hoe le vahoaka maronisa dia na izy hoentinareo makatsy dia hoentina makaroa, satria zavatra misy hatramin'izay dia zao arakaraky ny tombotsoanareo. Rehefa miteninareo tsy hainao rery fa nareo mihitsy na nareo teo amin'ny fitondrana, na ny ankilany any amin'ny mpanohana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana, na ny hafa ankoatran'izay, rehefa metimety aleloia ny vondrona iraisam-pirenena, rehefa tsy metimety aminareo indray toraham-bato indray le vondrona iraisam-pirenena. Ohatr'izay foana ny zavatra ny ainantsika teto nandritra n'izay efa taona izay. Mbetiketsy dialogue malgasy au malgasy, rehefa avy eo indray tondrozotra iarahana ny vondrona iraisam-pirenena. Fa inona ihany ny tena tadiavinareo, satria lasa le vahoaka malagasy eo ampovoany no miaina krizy efa anatin'ny efa taona mahery. Le teninao teo hoe aleloia amo tsy de tiako loatra iny tiana fa ay satria zay ny tenin'ny ramatoa anankiray ka Fatoma Samora zay isan'ny nanenjehanareo azy. Za tsy manenjika azy, za moa ina nanenjehako azy. Nena ny hevitra fotsiny, nena mila arovako, nena ny hevitra no arovako. Za tsy manao aleloia araka ny teneninao zay ny aleloia ataoko dia Jesosy Kristy tompo ihany ny ataoko aleloia, fa za tsy manao aleloia olombelona. Tiako iaviana dia zao ontiana mikasika ny teneninao tao. Misy zavatra mahasari-piaroa, zavatra mahasari-piaroa dia ny fiandrianam-pirenena. Misy zavatra afaka leferina, fa misy zavatra kosa tsy afaka leferina. Ka raha manohatohana ny tsika ny mampiray-tsika ny fianakaviana iraisam-pirenena dia ny feuille de route. Ary zany anatanteraka an'iny dia manaiky an'iny. Fa ankehitriny anie aloha zava fa tsy tsika no mivadibadika, tsy tsika malagasy, fa tsika malagasy no tena hoenao to hoe no lalovinao anatiny zao zavatra rehetrarehetra zao. Ary manaiky lalovina. Ka inona ary moa ny afaka ataon'ny vahoaka malagasy
tsy manana fitaovam-piadinany fa ny olana zay izahantsika ho tsy ho tonga amin'izay a dia io zavatra io mety hitarika fahavoazana lehibe satria ohatr'izao ny zavatra mitranga tany amin'ny firenena maro noho ny tsy fahafantarana ny tena etaitapon'le vahoaka ny izy hoe efa vonona ny roso amin'ny fividianana tsika ny ireo candidat reo ny akamarony akoatran'izay manao akajikajy any ambadimbadika any maprisika any ambadimbadika any hoe zao indray atao satria misy mpanolo-tsaina koa ny reo fianakaviam-berasam-pirenena ireo e akoatran'ireny fa mifanaiky eo ambony latabatra zany hoe mifampiatsara velatsihy zany na tsy fantatro mifanaiky daholo ary tsisy mifanakina ny candidat za dia nahita mihitsy tamin'ny gazety olona betsaka candidat betsaka miteny hoe tsy problème maneny ny candidature nisy telomena damianako alefaso zay vonona iroso amin'ny fividianana fa iza mifanontaniana mipetrako ankehitriny hoe fa iza kay ny mametraka olana amin'le candidature ny mpanao gazety malagasy ve ny vahoaka malagasy hoe milahatra hoe tsy ekenay ny candidature ny zato na ny aroa tsisy an'izany ane fa iza no manakatsakana an'izany ankehitriny fanontaniana fotsiny mapetrako ny tiana realy dia inona zany ny zavatra hitranga miverina amin'izay foana satria izay manahira-tsaina ny olona raha ny tokony ho izy mantsy androany aloha efa nisy a raha tsy diso a anankitelo ny efa nametra-pialana androany a ny mpitantana ny firenena andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo izay isan'ny ao anatin'ny gouvernementa ramatoa Brigitte ina moa le ampela manao politika dia Aira Samuel dia Faharo Ratsimbalson izay chef de région efa nametra-pialana ireo a miandro ny olona hovinany ianao satria hatreto zany hoe amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana jolay ny datin'ny fifidianana hatramin'ny ty androany resahantsika ty a eo moa somary misy fifandosoana kely satria misy mieritreritra hoe roa volana meloa le izy dia hoe efatra amby roapolo mai androany kanefa le izy enimpolo andro a dia zany hoe amin'ny alahady fa enina amby roapolo ny volana mai raha afaka pitso ametra-pialana ve ianao andriamatoa Filoha tsy any ngamba ny zavatra tokony hametrahantsika ny olona eto amin'ny firenena tsy tokony any amin'ny fametrahako fialana na tsy ny fametrahako fialana no ny olana fa tokony atao zany maninona tsy atao ny olana ane tiana realy dia izao hoe afaka miroso ao anatin'ny fividianana ampilaminana ve isika zay ny fanontaniana namalty ny FFM za moa nahazo an'ity taratasy ty nandefasana daholo ny tompony andraikitra rehetra eto anatin'ity a mamela ana ianao mba maky kely an'ilay izy hoe le FFM le CSC et les hauts responsables de force de l'ordre sont convaincus que seules les élections organisées dans un climat apaisé peuvent garantir la paix avady kely amin'ny teny gasy ny FFM ny CSC sy ny tompony andraikitra ambony rehetra ny tafika malagasy ny filoha-alin-dà eto Madagasikara dia resy lahatra fa ny fikarakarana fividianana ao anatin'ny fitoniana zay ihany no vaholana apetraka eto amin'ny firenena ka ahoana moa izy fa ry zareo ireo ihany koa aloha vetivety andriamatoa Filoha no nangataka tany amin'ny senita hoe ahemory ray volana ka mitoy le marina mihitsy ny tenenao mitoy le izy ka ao anatin'ity taratasy ity zany dia ny hoe milaza ny mana ny lehibe an'ny filoha-alin-dà eto amin'ny Madagasikara fa tsy ao anatin'ny fitoniantsika ahafahana mikarakara fividianana amin'izao tsika miteny izao ary nangataka izy zay dia hitady vaholana fa mba mangataka ray volana ka mba ahemory ny fividianana midika an'izay dia izao ahoana moa no ahafahantsika irosana amin'ny fividianana zany raha ohatra ka manana tsy afaka hifeny fandriampahalemana ny mpitandro ny filaminana matoa io moa dia miteny napetratsika fiteny teto foana hoe dernier rempart ane ny filoha-alin-dà matoa ny filoha-alin-dà miditra antsehatra ankehitriny dia ao raha ozy izy ny fitenena an'izay na hoe matoa izy miditra antsehatra dia satria
voahozongozona na en danger ny filohan'ny tetezamita tsy ny filohan'ny tetezamita akory no en danger fa ny firenena malagasy ny fiandrianam-pirenena zay no en danger dia zay nahatongavako any amin'ny vahaolana satria raha miresaka eto tsika mivoaboasantsika aloha zay ny olana rehetrarehetra miverina foana miteneniko hoe amin'ny matompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena anao andriamatofiloha dia tokony hanana vahaolana ianao manoloana ny zavatra manahirana tsain'ny olona ny manahira tsain'ny olona voalohany zao a amin'izao tsika sianao miresaka zao dia ohatra ny teny ianao teo hoe ny fifidianana ny vahaolana ny rehetra efa manaiky an'izany kanefa vao hoe ohatra ny tsy mety tsy hidika eo le fametram-pialana dika an'izay tsy hisy zany le fifidianana tsy zany mametraka an'izay mazavany no ny constat napetraky ny FFM amin'ny fampiavana-pirenena ary ao anatin'ny feuille de route dia milaza amin'izay mihitsy ao anatin'ny article 25 fa tokony ho atao ny fampiavanana ary ny fampiavana-pirenena dia milaza ihany koa ao anatiny tsisy ny CSS ny anina fa tsy ao anatina climat apaisé tsika satria misy ny sakana apetraky ny fianakaviam-be raisam-pirenena mikasika ny candidature tsy mazava zany ny candidature iza marina moa zany ny afaka milatsaka olana ray zay olana faharoa milaza ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa ahatonay aloha ny famatsim-bola hatramin'ny roviny faharoa zay ny fahatelo dia mikasika ny fanatotana ny bulletin unique satria ny teny ny filohan'ny senita hoe hatramin'ny alatsinainy teo nga izy zao efa zoma zany hoe zany rehetrarehetra zany zany mahatonga ny tompon'andraikitra hoe aleo zay hitady vahaolana fa mametoky zay fa hita vahaolana zay zany no fahitana zareo an'le izy mahita mametoky izy fa hita vahaolana donc ny anazy zany no fahitako an'le izy tsy any am'le hoe fametram-pialana ny tokony ataontsika olana fa tsy zany mamaika any ankehitriny ny mamaika atsika misy nefa ny azontsika tenenina hoe nanomea ny ohatra tsara androany efa nisy tompon'andraikitra ny ala ka ny tsy mitovy ny andraikitra sany eto amin'ny firenena ianao hoe ontiana réaly am'izao ora sy fotoana resantsika zao afaka manome garantie hoe na iza no afaka manome garantie fa ametraka tsika objectif tsika amin'ny fomba fijeriny zavatra hoe ametraka démission zany ny filohan'ny tetezamita de lamina ve ny firenena za en tant que responsable voalohan'ny firenena de zay ampisy ny filaminana aloha tsy siny korotana zay no adidiko voalohany eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay ny teneniko anao teo hoe nininona ho any esorina tamintsika nesorina fahamatsim-bola nesorina ny afankatoavana fa zavatra ray ny tsy afaka nesorina tamintsika dia ny fitiavan-tanindrazana indrindra mba ilamina ny firenena ny zavatra nyteneniko ary averiko teo farany dia hoe ny aki goavana indrindra dia tsy tafaroboka tao anatin'ny adatrantsika tsy tafaroboka tao anatin'ny fifandonana ny samy malagasy na dia nisy aza ny kasy anao an'izany teto amin'ny firenena dia azagaga aloha tsika raha manomboka any aminao zany a no tsy mety miroso amin'ny fametram-pialana dia ny afako eniko zao ny général Dolin Rasoloso tao amin'ny radio anankiray teto Andrenivohitra variana mihitsy any haino azy hoe tsy ala ao ary napetrany mazava tsara ny afako moa mbola andrasana ny amin'izay ianao eo miresaka hoe ny zavatra mbola tsy nahatafaroboka atsika dia ny adetrano dia nyresaka ihany keo ianao teo hoe mahatsapa ny folo alindany FFM fa mbola tsy feno ny fepetra indrindraindrindra hoe tsy ao anatin'ny fahatoniana ny anaovantsika amin'ny fifidianana raha zao fepetra zao zay indrindra nge le nataon'ny FFKM farany teo e resaka fampihavanana fa zay foana ny olana ve eto amin'ny firenena hoe satria ny FFKM iny mety tsy netinety taminareo dia navela tany nefa ankehitriny manomboka tonga saina daholo ihany koa ny rehetra saute ny FFKM ihany koa ara ny vahaolana azay nidirantsika any amin'ny lafin'ny vahaolana hoe hoanao ve dia tena tsy nety mihitsy ny zavatra nataon'ny FFKM iny sa misy azo atsaraina sa andeha ho aiza satria tsika zao io mangataka ray volana fa tapitra indray ny ray volana asio roa volana indray ary dia asio telo volana dia eto amin'le teteza mitatra foana tsika
za aloha tsy tsara ny nataon'ny FFKM no hoe mety sa tsy mety ny foto-kevitra naroso a dia ekeko ary mitovy amin'ny zavatra efa narosika ihany koa dia le foto-kevitra no hoe fampihavanana zany nandroso an'le convention de paix ontiana réal efa vitako zany convention de paix zany zay indrindra inona ny tena tianao ambara amin'le convention de paix satria niteny an'le izy ianao androany candidat ianao raha pitso tsy fantatra ntsony hoe inona raha ny tena tianao natongana na candidat na tsy candidat na mirotsaka na tsy mirotsaka dia ny convention de paix ny paix pour Madagascar fifanarahana mba hisian'ny fitoniana eto a Madagasikara zay ny zava-dehibe betsaka ny zavatra raketin'io convention de paix io mba ahafahana misoroka araka ny fitenin'ny malagasy dia hoe alao misoroka zay mitsabo ka mba ahafahana misoroka n'izany zavatra rehetrarehetra efa voarakitro io convention de paix io maro ny zavatra voarakitra ao anatin'io convention de paix io ary ho atolotro amin'ny tompon'andraikitra rehetra io convention de paix io raha tsy miditra amin'izany convention de paix zany tsika fifanarahany rehetra ho ataontsika ony ty fireneny ty zay no vahaolana hitako fa aplamina amin'ny firenena raha tsy diso a tany Maputo efa nanao zavatra mitovitovy amin'izay ianao inona moa le fifanarahana voalohany natao mihitsy mba hoe ahafahana mitazona ny teny nomena kanefa n'izay le iverenako foana enao isan'ny tsy nahatana ny teny nomena foana tao anatin'izay efa taon'izay zay ny teneniko zao tsika hiditra hoe convention de paix indray tany Maputo efa nisy an'le fifanarahana mikasika an'izay hitanao ontiana réaly araka ny teneniko anao tao hoe toedra ara-politika dia miova foana isan'andro tsy aza lazaina hoe ny contexte no manovany ny fanapahan-kevitra fa ny teny omena mipetraka foana fa ny zavatra mitranga no manova ny zavatra miseho araka ny tenenina teo hoe tanao misy ny teny hoe c'est toujours le terrain qui commande le combat ny zavatra miseho iny akanja iny foana no mamaritra ny tetika rehetrarehetra mba ahafahana miatrika ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ho atrehany tsy valaparako ny resaka convention de paix lazaiko taminao teo fa efa fantatry ny olona rehetra zany ary tamin'izanakany Tanzanie dia efa niresaka tamin'ny filoha tanzaniana tamin'izany ary tena ny félicité anahy mihitsy izy amin'izany eritreritra tokony ametrahana an'izany convention de paix zany hiditra amin'le vahaolana ny teneniko teo a inona zany zao ny vahaolana izotra makaiza indray ary ty fireneny ty satria atreto zany aloha raha mifahafantarako azy a tsy isy ny fifidianana matoa tsy nametra-pialana ny filohan'ny tetezamita ary tsy meritreritra ny ametraka an'izany hatramin'ny alahady ho avy zao zany hoe inona ny zavatra hitranga manomboka eto indray efa niteneniko ianao to efa niteny an'le vahaolana narosonao tany amin'ny voalohany hoe manaiky ianao ny sintona raha ohatra ka misintona daholo ny olona rehetra voakasika miandry alohantsika anaiky an'izay ve ny olona rehetrarehetra mandra-pahatonga an'izay inona ny mety ho plan B ihany koa manoloana n'le raharam-pirenena nisy fotoana nametrahako ny fanontaniana teo tsy nyvalianao hoe ny CES zao angatahan'ny olona ny andravana azy manaiky an'izay ve ianao satria efa tsy manana fahatokisana amin'ny otsony ny olona mety ho vahaolana voalohany ohatra ve zay ny CES dia ny tondrozotra no nametraka azy ary ny olona mpikambana amin'ny CES dia olona ny fidiny ny rafitra tao amin'ny magistrat na mpitsara teto amin'ny république ny Madagasikara efa niteneniko moa le izy hoe tsy tsika malagasy any nanery hoe mila CES zay fa ny fianakaviana raisam-pirenena atao anatin'ny feuille de route asivy CES fa tsy mila ny haute cour constitutionnelle za le mahita hoe vahaolana ve apetraka ihany ny fantaniana vahaolana ve ny fandravana ny CES zany indray fantaniana no apetrako nisy ny teny hoe mba hisin'ny fifampitokisana dia amafisina ny mpikambana ao anatin'ny CES amin'ny fomba hoana le hoe asiana assesseur moa zany no
vaolana noetiny ny olona maro misy manohatra an'izay koa nefany tao anatin'ilay izy tsika hoa tsy fotoana ny fandravana sy ny fiverenana hatrany amin'ny voalohany zao ny tokony ho ataotsika za aloha dia mitana an'izay raha misy zavatra tokony ho hatsarainy no ny toe-javatra misy dia ndao hatsarainy tazominao ve zay teninao zay mikasika ny tondro zotra ihany koa hoe tsy horavana mihitsy hoe na misy inona fa andao hatsaraina koa ve satria misy ny efa mieritreritra hoe efa mizotra makany amin'ny fandravana tanteraka ny tondro zotra tsika izao atreto a ny zavatra misy dia tsara apetraka hoe iza no tsy manaraka ny tondro zotra aloha ankehitriny ny malagasy ve ny partie prenante fanontaniana no apetrako sa ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha mamaky an'lay communiqué an'ny CPST aloha dia mifanohitra lavitra satria ohatra hoe mikasika ny tenako manokana ny tenako manokana ny ontina réaly dia efa nanaiky ny tondro zotra hoe Andry Rajoelina no président de transition chef d'état manao ny asan'ny filoham-pirenena ary any amin'ny article 14 dia milaza hoe raha te hirotsaka hovidiana ny filohan'ny tetezamita dia mametraka fametram-pelana 80 andro alohan'ny fividianana zany hoe le tondro zotra ihany zany nefa nanaiky hatramin'ny voalohany tamin'ny volana septambra hoe afaka milatsaka ny filohan'ny tetezamita ankehitriny tamin'ity 16 mai 2013 dia tsy afaka milatsaka indray ny filohan'ny tetezamita ary eo ny anany zavatra satria misy tsy najainao koa ny tao anatin'ny tondro zotra le article faharoapolo dia lasa tonga tany amin'le hoe tsy mirotsaka na tsy zany no tsy nalaza amin'ny article faharoapolo sy fandresendahatra no natao hoe ahoana nanaovana an'ity article faharoapolo ity dia fatatsika ny valon'izany ankehitriny fa ny tiako lazaina hoe za koa tsy niterena hoe tsy mahazo milatsaka ianao zay ny zavatra fampiresahana no nataoko ny afaka tamin'ny fianakabe zao no hevitro zao ny vaolana hitako tsy milatsaka dia tonga nanao fanambarana ofisialy teto amintsika tsy niterena fa raha niterena kosa hoe ianao dia tsy mahazo milatsaka zavatra hafa ary tsy nanaiky mihitsy aho zay ny tsy anekeko an'ity zavatra atao androany ity zao kosa nefa raha miteny ny fianakaviam-be raisam-pirenena hoe noho ny zao atony zao dia tsy anampy ny firenena malagasy zay dia ekeko zay tiatsika malagasy koa tsy afaka hanery azy hoe tsy maintsy mandoa vola anampy anay nareo fa tazominy ndray tsika ato akilany hoe tsy hoekenay koa ny fividianana ao ataonareo zany hoe tsika zany na dia hoe andeha anao ampiasa ny vola atsika azy dia ampikorontanina le firenena satria tsy hoekeny le fividianana zay ho ataotsika ary eto moa no nanontanianao tao hoe mitina hoe ahoana moa ny vola eto dia na dia sahirana ary tsika tsara tatana ny volam-panjakana satria amin'izao tsika miteny zao dia tiako mampafantatra ny vahoaka malagasy hoe manana vola tsika 24 millions 500 000 dollars le vidin'le Air Force One zay ao amin'ny banque centrale ao amin'ny compte eo zay fantatry ny tompon'andraikitra ny fitantanam-bola rehetra hito amin'ny rafitra misy atsika amin'izao tsika miteny zao zany hoe afaka ampiasainao za moa dia mitehirizinao le izy satria hoe afaka ampiasaintsika amin'izay ilavatsika azy fa noho ny raharam-pirenena zao moa dia voatahiry somatsara ao ny tahiry ny zay indrindra mety ho fenontsika ve ny teti-bola satria raha tsy diso a tonga tamin'io taremarika 80 tapitrisa dollar amerikana io ny senita miainga tamin'le hoe mety hatratra 10 tapitrisa nisan'ny mpifidy amin'izao moa ohatra ny mahavariana ihany misy taremarika taty amiko teo amin'ny 7 millions a 7 tapitrisa dia niakatra 8 tapitrisa dia midina 7 tapitrisa indray a tsy hay mihitsy le taremarika avoakan'ny senita hoe firy moa zany ny afaratsika amin'ny mpifidy mety hanana n'le vola ve zany tsika satria io le 10 tapitrisa io ny ingan'ny senita tamin'ny kajy nakany vola hoe nametrahana n'le teti-bola hoe 80 tapitrisa dollar amerikana ny anaovana ny fifidianana ka raha ohatra ka mahita ny taremarika 7 tapitrisa mahery io izy amin'izao fotoan'izao mety ho 8 tapitrisa mety hanana an'izay teti-bola zay ve zany tsika anaovantsika amin'ny fifidianana raha ohatra ka zay manko le resahako teo hoe inona le plan B eritreretin'ny filohan'ny tetezamita ary raha toka tsy raikitra le hoe miala ny rehetra satria mety ho sarotsarotra ihany iny hatreto ny voalohany aloha tokony miray fosy miray saintsika malagasy
tsy tokony anao kajikajy za de nilaza foana hatramin'izay hoe raha mbola ny fitiavana faefana be loatra no mibahanao amin'ny tsirairay avy ny fitiavateny dia vao mainka ikorosofahana ny firenena zany hoe ny tiako lazainao anatin'io dia mila samy mifanaiky fa raha be calcul dia vao mainky tsika ho sahirana mikasika n'le resaka vola lazainao teo a misy ny vola efa nolazaiko anao ny tao ontiana tahiritsika marina hoe tsy ampenimpolo tapitrisa dollar zay efa betsaka no ny nalefa ny fanjakana malagasy ny participation zay tokony nataontsika dia efa mandeha araky ny tokony ho izy foana zany zavatra rehetrarehetra any mila fampidiniana mila miaraka jerevana fa tsy misy olana tsy hovovah zany eto amin'ny firenena de zay ka ianao miteny tsisy olana tsy voavaha fa mandra-pahoviana miverina amin'le fanontaniako sady amaranantsika ny resaka androany hoe inona ny vahaolana rosonao zao mba tsy hitana ny ty tetezamita inty intsony a ka amaranantsika ny tetezamita ary irosotsika amin'ny fifidianana zao amin'izao resy fotoana zao satria zay mamaika ny vahoaka malagasy aleo ny fidy am'izay ny voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy ataontsika nizaka rehetra irosoana amin'ny fifidianana tsy hoe fifidianana ho teriterena tsy maintsy ho atao koa nefany fa araky ny constana ny fahatsapana hitany tompona andraikitra rehetra dia tsy maintsy apetraka tsara ny fitoniana ahafahana miroso amin'izay fifidianana zay raha toa ka atsika malagasy mifanaraka ny tompona andraikitra mifanaraka zay ny tena hoe tsy zarerany no tokony ho ameny vahaolana ontiana realy zao ny ana no manahirana ana no miteny azy rehefa za no miteny dia mba isin'ny plaisir ny sasany fotsiny fafinaretany sasany dia tsikerana fotsiny ny hevitro raha ny hevitro no diso dia avelao fa za mahita sy matsapa fa misy vahaolana afaka atao eto amin'ny firenena tetitsika isanao nanao fandaharana tamin'ny za avy any tamin'ny 20 febroary telo ambin'ny folo sy roa arivo ary tena tiako mihitsy mba ianao zany mba tadidy tsara tadidinao mihitsy hoe 20 febroary iny émission iny soma 20 febroary nanaovantsika fandaharana rehefa vita zany 7 febroary dia tonga dia tetitsika isanao ny vahaolana napetrako tamin'iny ontiana ary fahadisoana ho ana eto anatrehan'ny vahoaka malagasy raha toa ka tsy averiko ny vahaolana zay narosoko raha fitinina kely le izy teo dia ny hoe rehefa nahemotry ny senita sy ny Nations Unies daty mpifidianana amin'ny madémocratia dia nanaika tsy niteny rehefa nahemony le izy ka niteny izy hoe tsy maintsy fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka no atambatra fantatrao tsara fa nilazombenimena hoe fifidianana solombavambahoaka no tokony ho atao meloa rehefa niteny izy talohan'io anteny foana tsy mety io rehefa niteny izy nanao fandaharana antsika izy anao tamin'ny 20 febroary dia nangina tsy niteny tsony amin'ny madémocrate ana fanekeko fa eto androany dia mbola mamerina fahadisoana eo anatrehan'ny tantara raha toka tsy mamerina an'ity androany za ho ntiana realy dia miteny anao na milatsaka na tsy milatsaka ny fanaovana nyo fifidianana mitambatra io dia averiko aminao eto ihany androany fa ahina hiteraka olana goavana eto amin'ny firenena aleotsika aka zavatra concret coco na milatsaka ao aza na tsy milatsaka andeha ny fiodinana voalohany raha ao anatin'ny scénario zany hoe milatsaka ny tena la ny premier tour moa dia arabasoa arabatsara fa mety tsy maintsy isy ihany ny deuxième tour ny kajikajo no natao fa andeha anao deuxième tour candidat Andry Rajoelina sy ny candidat anankiray tsy fantatro no anao deuxième tour na raha tsy manao dia candidat hafa tsy maninona
Dikan'izany raha raiky amby efapolo ny candidat rotsaka ovitiny dia misivy amin'ny telopolo zany efa mijanona fa ny roa ihany no miakatra deuxième tour. Fantatro tsara ny tantaram-pirenena ao Antina Real fa raha nisy ny olana tamin'ny roso roa arivo dia teto Antananarivo no nisy contestation. Fa amin'ity ampiarahanao ny député sy ny présidentielle zany hoe omenao vahana zany ny candidat rehetra indrindra moa fa rehefa raikitra ny fifidianana deuxième tour dia mifanakaikaiky ny vato farafa betsany mety 5 isanjato sy 5 isanjato nelanelana fa mety ho akaikikaiky kokoa noho izay ary mety 5 sy 7 isanjato avy ny candidat anankiroa. Inona ny dikan'izay? Afaka atao tsara zany ny contester ny fividianana ary teny aminao raha ohatra ka mandratra mijery ty dia ny teniko ny arivo izy ny ray aman-dreny teto aminao zay fa aza zany ary raha may ny lapany tanàna ny Tananarivo tamin'ny 2020 fa hiteny anao fa ny zavatra ny trangany tany Mananara farany teo hoe tapaka ny groupe dia may ny no miasosorany olona may ny jirama ka enao hoe mieritreritra hoe raha tambatra io fividianana io amin'izao tsika miteny zao le candidat valo amin'ny telopolo zany dia jery fotsiny hoe tsy lany zay ary ny candidat rehetrarehetra zay tsy lany any a Maintirano any a Manakara any a Tamatavy sy ny karazany dia eritreretinao any ao Antina Real raha isy olona ivory etsy aroa icontester an'izay fividianana natambatra zay zany hoe amevahana ny contestation tsika zay le zavatra tsikeko androany fadisoko raha tsy miteny an'ity hoe ny firenena malagasy kory dia tsy ho atao kobay zao androany amin'ny tenan'izay farany fa rehefa io no izy za efa manaiky ane tsy teny tsony mety isivy tsy mbadiana ihany zany io indray raha ohatra ka azo fandehan zao enao manontany anao hoe inona ny vahaolana dia miteny ao Antina Real hoe ny fahitako azy za manokana ary afaka miteny afaka milaza teto amin'ny tantaran'ity firenena malagasy ity fa mbola tsisy mihitsy hoe nitarika fikorontanana ny fividianana solombavam-bahoaka natao teto Madagasikara élection de proximité ary ifaka fantatra ny olona ao tanàna hoe enao tsy lany fa zany lany taiza misy problème anao tato ndao tsika hiaraka anisany mivatsy tato fa na tianareo na tsy tianao indrindraindrindra hoe na tianao Andriamatofoloha na tsy tianao vo iroso amin'izay législative zay tsika ny olona dia miteny an'le hoe io ary fa mitombo indray ny fotoana hijanonan'Andriamatoa Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana izy raha to efa tsy mety mametra-pialana vahaolana niko anao vahaolana ny andrasan'ny vahoaka malagasy dia vahaolana no resantsika eto amin'ity plateau ty za dia vonona ianao ma tsy miteny foana hoe zany tsy za mihitsy nitehijanona tsy nisesy za no miteny an'izay fa ny olona no miteny an'izay tsy tia sezy ty Antina Real za tsy olona tia fahefana za dia miteny anao an'izany tsy za ny hitanikotra eto amin'ny sezy matoa efa niteny ary mifelicité ny olona rehetrarehetra na hoe tsy latsaka tsy rotsaka hovidina ny any firenena aloha ny vahoaka malagasy zay vo iza za amin'ny 3e plan enao miteny hoe fa ny vahaolana ataoko raha ohatra ka retenu zay zavatra zay inona ozy izy anao ny vahaolana zao mantsy hoe miala inona ny olana misy hoe triumvirat efa miady daholo ny olona amin'le fahefahana zao za dia mino fa raha manaiky an'izay ny olon-drehetra na raha-pitso ary tonga dia miva ny olana eto Madagasikara miva ary tsisy korotana eto mivahaolana amin'izay dia zao mety hitenitsika hoe tazomy ary ny daty ny 4 ny volana jolay fa législative ny tonga dia ataovy amin'io atsoko fa tsy rehefa za miteny dia tsy mety foana l izy fa enao miteny hoe inona mivahaolana dia arosoko mivahaolana ataovy ny fividianana législative mifanaiky tsika rehetra raha tsy manaiky ny communauté internationale itsika ny financer ny élection sosikevitra no arosoko amin'izay fotoan'izay vita ny fividianana législative mitsangana ny parlement tavoafidym-bahoaka mitsangana ny prime ministre miala avy ao amin'ny majorité manangana ny gouvernemente
za misengage aminao fa miala andrajoelona miala daholo ny rafitra tetezamita rehetrarehetra eto amin'ny firenena vita ny tetezamita mirava ho azy ny CT mirava ho azy ny CST mirava ny gouvernement miala ny tetezamita miagoa mety tonga de verina satria misy olom-boafidy amin'izay eto Madagasikara inona ny atao ampanao politika amin'izany inona ny anakana antsika tsy anao an'izany inona ny anakana antsika ho an'ny firenena ho an'ny tombotsoa-pirenena tsy anaiky an'izany torohevitra zany sa hoe Andry Rajoelina amin'ny tena anazy de ratsy atsoko ny tiana eo anatrehan'ny tantara raha ohatra ka tsy nandroso an'izay fandroany aty eto amintsika zay moa ny isan'ny vahaolana narosonao satria zay ny nandrazako androany mihitsy hoe inona aloha ny zavatra hoentintsika mety olana ao anatin'izay ihany koa efa nisy mpahay lalàna ny resaka an'izay zavatra zay hoe izy amin'izay fotoan'izay ny inome an'le prime ministre fidin'ny antenery izy a fa ny anendry azy rehefa avy eo raha ny voalazany lalam-panorenana de ny filohan'ny république fa tsy ny filohan'ny tetezamita ny filohan'ny république voafidy tsy ho apetratsika olana angamba an'izany ny tiana satria efa safidy avy any amin'ny vahoaka eo nomé an'ny prime ministre de mametra-pelana afaka angamba n'le teneninao hoe te hijanona amin'ny tetezamita lavabe 24 juillet amin'izay vita ny tetezamita fa zao ny teneniko zay ny teneniko hoe mila fahadiova-po mila fahadiova-tsaina tsy misy calcul ho ataony rehetra vahoaka miandro fividianana zay ny androsoko amin'izay zavatra zay rehefa tsy manaiky ny communauté internationale rehefa mifanaiky any tsika malagasy hoe ndao ary zay no atao de vita fa za moa efa mahita sady fa misy sady ny tsipaka any an-trano any zay fa misy zay tsy manaiky an'izany fa sosikevitra amin'ny vahoaka ny mare an'izay a mpanao politika fantatro fa misy no be kajikajo hoe aleo tsy milatsaka any Rajoelina fa mba manana chance ho filoham-pirenena ka zay le fitiavatena tsy mety ny anao zay mihitsy mantsy mifanontaniako farany tena farany am'izay satria tapitra ny fotoanantsika manahoana ny fifandraisanao zay ngamba tsy maintsy atsidiko kely amin'ireo mpiaradia aminao zay nirotsaka ho candidat amin'izao fotoana zao satria averiko eto tadidiko tany anaty fiaramanidiny sika ny tafaresaka de nilaza ianao tamin'izay hoe be dia be ny olona mitady maillot keo ny tiana ary ohatran'ny matetika misy paingotra lefanao any amin'ireo mpiara-miasa aminao tsy haiko moa zany na teo aloha mbola mpiara-miasa nareo amin'izao fa tsy haiko raha mbola mpiaradia manahoana ny fifandraisanao ary koa amin'Andriamatoa Edgar Razafin-Drava satria ianao nirotsaka ohatran'ny tao surprise ho an'ny olona rehetra raha mifahafantarako azy na ho azy koa ara surprise le izy a tsy tezitra aminao daholo ve ny olon-drehetra amin'izao na ny olona niara-dita aminao azy le teninao farany ngambany aloha no amaliko azy za de olona mifampiresaka foana mikasika ny candidature ny Edgar Razafin-Drava ozy ianao tao alohany nametrahako ny candidaturako za de olona tsy tiako le hoe ny amin'ny télé ny olona no mahita fa mifampiresaka taminy ary nyresaka taminy hoe zao ny toedrara zao ny zavatra misy fantatrao ny principako ka za dia ametraka dossier androany zay aloha zany voalohany ametraka dossier maromaro ny resaka natao tao fa tsy ho vita eto mikasika ny hoe mpiaradia aloha azava tsara za tsy mba manary namana fa namana no manary no ny tombontsoa na no ny fitiavana fahefana Andry Rajoelina tsy manary namana zany ary fantatrao tsara zany eo tiana za io ny amitié amiko de ambony ny zavatra rehetra ambony ny fahefana ambony ny vola ny fidélité sy ny loyauté indrindrindrindra zany zavatra principe ijoroko ary zay nanao principe ary tamin'ny antoko de ny hoe tsy fahefana na vola na seza fa fitiavan-tanindrazana zany no napetraka tao anatin'ny antoko zay ny voroniko ya tapitra ihany koa ny fotoanantsika ny teninao farany Andriamatoa Filoha ny teniko farany ngambany dia manoloana an'izao toedrara misy eto amin'ny firenena zao afaka esorina amintsika rehetrarehetra na ny voninahitra na ny fankatoavana fa zavatra ray tsy afaka esorina amintsika de ny teneniko teo hoe ny fitiavan-tanindrazana fa indrindrindrindra ny finoana
ny mbola mahatongana mijoro ohatr'izao dia zay finoany zay ary zay finoany zay indrindra no iantsoko ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana manerana ny nosy satria raha ohatra ka nandoalika ny vavaka tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny efatrora maraina dia nahazo tena avy aina amin'Andriamanitra. Eto aloha dia tiako no milaza amin'ny vahoaka malagasy fa ny tenako dia tsy manana finoana hafa fa ny finoanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ihany. Tsy mbola nanompo sampy ny tenako ary tsy mitompo amin'Andriamanitra hafa fa Andriamanitra iray ihany. Ka manoloana an'izay indrindra dia nahazo an'tia teny tia rehefa mivavaka milaza ny olana rehetrarehetra zay misy eto amin'ny firenena dia atao ny Joely toko 2 andininy 12 13 15 ary 19. Mamela anao iny tinarelo mba hamaky kely amin'ity satria amaranantsika azy amaranantsika ny teny dia ny teny soratra masina azoko tamin'izany dia hoe koa na dia ankehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafinareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady be famindra-po ary manenina amin'ny loza izy. Dia tia no anso nataoko amin'ny vahoaka kapitso hoe tsofy ny anjomara ka manamasina andro fifadikanina miantsoa fivoriana masina angony ny vahoaka manamasina fiangonana vorio ny loolona angony ny ankizy madinika mba mizazany nono. Tiako lazaina dia mila mivavaka tsika, mila mibebaka, mila mifamela fa isy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenena ary zay no atsoko ny vahoaka manerana ny nosy rapitso hanao fifadikanina amin'ny eninora maraina parapatonga amin'ny 5 sasany ariva. Isy ny fivavahana zany ataon'ny olona rehetra zay tsy afaka ny atokantrano rehetrarehetrany fa eto Ambotsiroatra ato amin'ny zaridaina n'Ambotsiroatra lehibe dia misy ny fiara-mivavaka ho an'ny firenena fa tsy ho an'ny filohan'ny tetezamita ho an'ny firenena ho ataontsika rehetrarehetra. Ny finoana dia manova ny zavatra rehetra ary mavita ihany koa ny zavatra rehetra. Ya, soratsika be dehibe ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nanaika nasaitsika tao anatin'izao fandaharana manokan'izao raha verina kely ngamba zany isan'ny nambarany teo ho an'ny vahaolana ho antsika rehetrarehetra hoe raha ohatra ka manaiky izy zany ny isotoman'ny firotsako fidiny raha toka ny sintonany azy ihany koa ireo olona rehetra voakasiky ny fanapahan-kevitra no raisin'ny vondrona afrikana no raisin'ny CPS moa zany indrindra fa ny amiral Didier Ratsiraka sy Ramatoa Lalao Ravalomanana dia ary koa ireo olona hafa 7 ao anatin'ny listra hoe naka ny fahefana tamin'ny fomba tsy demokratika tamin'ny 2022. Ny anankiray faharoa isan'ny vahaolana narosony teo ihany koa ny amin'ny hoe anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka melohan'ny fifidianana filoham-pirenena ary zany dia ho tanterahana amin'ny 24 ny volana Jolay ho avy zao ihany ny fanjakana malagasy no iantoka ny fandaniana ny famatsiana n'izany fifidianana solombavam-bahoaka zay ary dia ametra-pelana ny filohan'ny tetezamita aorianan'izay fifidianan'izay. Zay zany azo lazaina ny vahaolana anankiroa nivoaka tamin'ity fandaharan'ity androany isaorana indrindra ianao tompoko nanaika nasain'ny fandaharana ary nitondra ny fanazavana tamin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy sy manerana n'izao tontolo izao isaorana ihany koa sika rehetra izay nanaraka ny fandaharana rehetra
tany tokantrano tamin'ny alalan'ny Télé Plus Madagasikara na manerana amin'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny télévision malagasy sy ny radio pirenena na ny RNM manatena mbola ifakahita amintsika amin'ny manaraka indray tsy fantatro moa na mbola mety foloan'ny tetezamita ianao amin'ny fotoana ionantsika ao anatin'ny fandaharana amin'ny manaraka raha mbola mitatra lavabe ty dia mety mbola foloan'ny tetezamita ianao raha tsy zany dia hitantsika eo inona ny zavatra mety hitrangy atao amin'ny firenena mandra-piona tompo kilasy tompoko vavy